Tomboko lasy tomboko vavy dia mbola faly marabanareo indray tonga soa eto amin'ny chaîne Watawata Gasy. Roany isika dia anao famtinam-baovao mikasika ny zava-mitranga malaza eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Hozerentsika voalohany amin'izany ary ny trangana raharaha trafikana zava-mahadomelina sarina tao Maurice izay nahitana fiara-miasana olona folo ka ny enina tamin'izy ireo dia teratany malagasy avokoa. Dia tsy andanin'izany ihany koa ny fanambarana nataon'ny Tahina Razafinzuela raha nahita ny fahampitendalana teto amintsika. Eo ihany koa ny fanambarana nataon'ny député Nsoalala fampanafitra sy mpanao asa sonvahoaka malagasy ny tenany. Trangana tsy fandriam-pahalemana ny seho-tany Akazobe kosa no jerentsika manaraka eo. Eo amin'ny sehatry ny mpanakanto vaovao mampalahelo satria voan'ilay arety maso miparitaka amin'izao fotoana izao ny mpanakanto Wawa. Any Antsohihy kosa indray dia miezaka manome fahafaham-pony mpanjifa ny hatrany ny postra malagasy any an-toerana. Iverenantsika eo amin'ny raharaha politika mikasika ny député Vola Aingo Marie Thérèse izay vonina hiatrika sahady ny fifidianana solombavam-bahoaka izay atao ao Belanana. Voalaza ho mpangalatahaka ihany koa ny antoko Tim tao aorian'ny fanaovan'izy ireo carte izay nentina naratsy ny antoko TGV anefa teo alohan'izay. Nivoaka tamin'ny fahangina ihany koa Andriamatoa Mokhtar Salim Andriatomanga governoran'ny faritra Boeny manoloana ny resaka raharaha Varisimba tao Mahajanga. Famelohan'izay rehetrarehetra izay dia mbola minasanareo hatrany izahay mba hanisy commentaire ao ambanin'ity vidéo tsika ity ahafahana mandrafitra ireny hevitra ireo rehetra ireny ahafahantsika manao vidéo manaraka eo. Manasanareo ihany koa mba hanisy like an'ity vidéo tsika ity indrindra mba hiabone amin'ny chaîne ahafahanareo manaraka tsy tapaka ireo vidéo misesisesy rehefa na eto amin'ny chaîne Watawata Gasy. Tsy ampanjelanareo ary izahay fa avy hatrany dia vavany. Malagasy miisa enina no tratran'ny polisy mpiambina sistany Mauritiana nitondra rongony milanja 3.3 kilao sy bidon feno lasantsy ny alahady fa 7 janoary teo tao Maurice. Efa nahazo renseignement mialoha mikasika ity fikasana anondrana rongony antsokosoko ity ireto polisy ireto ka efa nanaraka ireo mpandray efatra lahy avy any Maurice sy ireto malagasy ireto. Nanohitra ireto mpanondrana antsokosoko ireto nandritra ny fisamborana azy ireo tany an-dranomasiny Pointe au Canonnier tany ka naratra noho izany ny komando telo isan'ireo ny sambotra. Efa atao fanadihadiana any Maurice moa izy folo lahatratra ireto amin'izao fotoana izao. Ankamaroan'ny lalana eto Madagasikara potika avokoa aza imbesana simba izay vao anarina hoy Tahina Razafinzuela. Tohina ny fo hoy Tahina Razafinzuela raha mahita ny fampitendalana eto amintsika. Voapirofo fa tsy nisy fikobabiana na fikojakojanana no antony izany hoy hatrany izy. Sy ho an'ny akantony tanàna fotsiny no nanamboarina ny lalana fa tena mampiana ny vidim-piainana ihany koa. Tsy vitan'izany fa mampiana ny fanafarana solika sy ny kojakoja ilaina indrindra ny hero sy ny ariary. Manamora ny fivezivezena toy ny mpamokatra marary ary mampiana tany tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa sy ny sisa. Dia izy mbola lavaka kely dia tokony efa amboarina satria mora lavitra ny sarany noho ilay totorana tany dia avy eo andrasana potika tanteraka voarakofana tara ho ihany Tahina Razafinzuela izay kandida filoham-pirenena tamin'ny fifidianana tao farany teo. Mbola eo amin'izay sehatry ny ara-politika izay ihany any Soalala feno fanahy masina nampahafantatra fa mpanao asa soa sy mpanavotra vahoaka malagasy ny député Nsoalala. Madagasikara mandroso Soalala mandroso ho izy nanao veloma fa ho any ivelany rehefa avy nosamborana. Eo amin'ny raharaha tsy fandriam-pahalemana kosa ao Ankazobe rafesin'ireo dahalo mpanafika ny herin'ny kolonela Faneva maty voatifitra ny ben'ny tanànany Andranomiely. Andro vitsy izay no nampahafantatra ny zandarmeri-pirenena fa manomboka milamina ny distrikany Ankazobe ary efa misy ny ezaka atao ifehezana ny asan-dahalo. Efa andrateo ny kolonela Faneva Arson manao ny ezaka rehetra andaminana io distrika anisan'ny mamahy amin'ny resaka fakanan-keriny sy fanafian-dahalo io. Tsy sakana ho an'ireo olon-dratsy anefa izany fa notafian'izy ireo ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Andranomiely distrikany Ankazobe. Dahalo manao akanjo miaramila ny rongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy sy mas 36 no nanafika ny ben'ny tanàna ny alahady fa 7 janoary 2024 sahabo tamin'ny 1 ora alina. Nosamborn'izy ireo ny mpiambina sivily teo ampidirana ny tanàna ary notereny anoro ny toerana misy ny zandary. Nodidininy ny toby misy ny zandary ary notafiny ny ben'ny tanàna ka raikitra ny fampitifirana. Maty voatifitra moa teo amin'ny kibony ilay ben'ny tanàna ary roa tamin'ireo dahalo kosa naratra mafy voatifitra fa mbola afaka nandositra ihany. Mandeha moa ny azalambo atao ny tandro filaminana amin'ireo olon-dratsy na vandoza amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny tontolo ny zavakanto sy ny fahasalamana kosa mirongatra ao Mahajanga ny valana aretina maso antsoina hoe MIG na conjonctivité bactérienne. Betsaka ireo vosy manatona
toeram-pitsaboana amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 20 janoary 2024 dia napafantatra ny mpanaraka azy ny mpanakanto Wawa Salegy fa tratran'ilay areti-maso izy ary tena marary tokoa. Aza mipetapetaka aminaka atsendrika anareo fanina fa avomaraiky lobinaka aroe ato, lunette fo mikorana ato, marary ankitiny masonaka aty ato, anao mahita ho ihany izy. Malona ny firongatr'io aretina io dia nilaza ny governoran'ny faritry Boeny fa tokony hijanona ao an-trano mitsabo ny mpianatra mitondra io areti-maso io mba ahafahana mifehy azy tsy paritaka be loatra. Ny Ansui kosa dia miezaka manome fahafampony mpanjifany amin'ireo tolotra betsaka vaovao misy ny postra malagasy any an-toerana. Tsy mijanona amin'ny tsinjo lavitra, tsinjo avitra, tsinjo fahanterana, hipoketra sy ny sisa ihany ny tolotra misy ao amin'ny postra malagasy fa efa misy izao ny tsinjo diaspora izay ahafahan'ireo diaspora malagasy mitahiry ny volany aty Madagasikara. Isokatra tsy ho ela koa ny ria sy ny tapitapsend eto amin'ny postra malagasy Ansui sy ireo toerana misy postra ato amin'ny faritra Sofia hoy Joël Nestor Biankinana, mpandrindraparitry ny postra malagasy aty Sofia, raha nitondra teny fiarabana ireo mpanjifa amin'ny postra malagasy ny 20 janoary 2024. Namafisiny ity tompon'andraikitra eo anivon'ny postra ity metoy hatrany ny ezaka hanomezana fahafampony mpanjifa ary tsy ho ela intsony dia afaka mampindram-bola ny mpanjifany ny postra malagasy ho fitsinjovana ny mpiarabelona. Ivoaka tsy ho ela ary ampahafantarina ny vahoaka ny avis de recrutement na ny avis de concours andrasana mpiasa vaovao eo anivon'ny postra malagasy araka ny fanazavana. Afaka mandefa afatra eto amin'ny postra Sofia malagasy izay mila fanazavana fanampiny na ireo tsara ho fantatra momba io postra malagasy io. Any Bealanana kosa eo amin'ny resaka raharaha ara-politika mahakasika ny député Volahaingo Marie-Thérèse vonina hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka ao Bealanana ary ho kandida ny tenany. Nitsingerina ny 20 janoary 2024 moa ny taona nahaterahany Volahaingo Marie-Thérèse na député Sousou ahafantarany maro azy sady ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha. Nandritra ny lanonana fanamarina ny tsingeritaona nahaterahany no nanambarany fa vonina izy hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka ary ho kandida hifaninana hiatrika ireo efa nilaza ho rosaky kofidiana hifaninana amin'ny fifidianana 2024. Kandida fahatelo napahafantatra apahibe-maso ny firotsahan'ny kofidiana ho solombavam-bahoaka eo Bealanana moa izy ary anisan'ireo tsara toerana hatreto. Nangala tahaka nanao carte ihany koa ny team rehefa avy nanaratsy ny carte TGV ho lazainy fa carte bancaire. Rehefa hita ny antoko team fa tena naomby sy be mpitady ny carte TGV dia nanamboatra sy namorona ho azy ihany koa ny antoko team. Ny farany herinandro teo izy reto no nozaraina tena amin'ny boriboritany fahaefatra teny Anosy teny. Tamin'ny nizarany carte TGV anefa ny antoko TGV dia ny antoko team mihitsy no nanesy voalohany fa tsy tokony nisy ny fizarana carte sady tsy misy dika n'izany. Raha ny kalitaon'ny karatra indray aloha dia tsorina fa raha tsy lavitra raha mihoatra ny amin'ny an'ny TGV satria taratasy botra ny any antoko team. Fa velantsika moa ny amin'izay fa iveranantsika manaraka eto kosa maranantsika azy ny resaka raharaha vary simba tany Mahajanga. Nivoaka tamin'ny fahangina ny Mokhtar Salim Andriatomanga governoran'ny faritra Boeny manoloana ireo resaka miely mikasika azy amin'ny tambazotra serasera sosialy Facebook momba ilay raharaha vary simba 10 contenera voalaza fa misy manadio tao Mahajanga saingitra ateka raha saika atobaka teny an-tsena. Nilaza izy fa efa indroa natao famotorana ka ny iray tany Mahajanga ny farany teo taty amin'ny paka Antananarivo ka ny mba iangavikonsika malagasy avy aloha ny fitsarana anao ny asany ary mino fa ivoaka ny marina rehetra satria maro no tia mifantatra ny marina ka miandry ny didiny fitsarana hoy Mokhtar Salim Andriatomanga. Eto aho na dia voasaringotra amin'ny tiraraha ity aza dia manameloka mafy ireo izay nikasa ny ampirana ireo vary ireo raha nisy tokoa izany ho hatrany moa ny governoran'ny faritra Boeny. Ity farany izay milaza amin'ny alahelo fa mizaka ny latsa sy ny fanosoram-potaka ho mamoaka ireo vary ireo isaky ny amin'ny iray ora maraina angamo tsy misy cahier d'événement ireo mpiamina amin'ny magasin Sotema taloha io ka avoaeto ny soratra ao amin'io cahier io nilaza ny fivezivezena itao ho ihany izy naneho ny heviny. Izay sary toko lasy tompoko vavy rehefa mitinam-baovao maromaro vitsivitsy naroso tamintsika teto anio fa mbola manasanareo hatrany izahay eto amin'ny chaîne Watawata Gasy mba nisy commentaire ao ambanin'ity vidéo antsika ity ahafahana mandravina ny hevitra ireo rehetra ireny mba ahafahantsika manao vidéo manaraka eo indray. Mba manasanareo ihany koa izay mba nisy like an'ity vidéo antsika ity ary indrindra mba hiabone amin'ny chaîne ahafahanareo manaraka tsy tapaka ireo vidéo misesesa lefana eto amin'ny chaîne Watawata Gasy. Tompoko lasy tompoko vavy izay ary no masaka fa mankasitraka dia mirary soa.